Ny anana zany dia sakafo fihinantsika malagasy, atao laoka izy io, fa tena mahasoa ihany koa noho ny fisiany vitamine A ao anatiny dia ny fer dia izy koa misy antioxydant. Resaka vitamine A dia mahatsara ny maso izy io, dia miaro amin'ny aretina maro samihafa ihany koa, na ho an'ny ankizy zany na ho an'ny olon-dehibe. Dia ny fer indray miaro amin'ny anémie. Dia ao koa ny antioxydant izay tena tediavin'ny olona amin'izao fotoana izao, mahatonga ny olona hoe tsy mora antitra na ny hoditra na ny taovany anaty ihany, dia mahatonga ny fiainan'ny aretin'ny fo sy ny aretin'ny lalan-drà ihany koa. Ny olona rehetra dia afaka mihinana anana daholo satria mahasoa ilay izy, fa tahaka ny sakafo rehetrarehetra dia tsy tokony hoe hohanina isan'andro akory. Ny fihinanana anana be loatra dia mety mampihena, mety makarary kibo, fa mety mitondra aretina hafa ihany koa. Ny anana dia misy karazany maro. Amin'ny ankapobeny izy io dia antioxydant, misy karazana vitamine anankiefatra ao anatiny toy ny vitamine A, vitamine C, vitamine K ary ny vitamine B9. Izy koa dia manan-karena amina fibre. Ny asany ireo no mahatonga ny anana tsara hohanina.